fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe virus nosoratan'ny Aloka Defson novelomin'ny Saloy Lova Tovo niaraka tamin'ny Iary ary Tsiry nandray firsonana Totosa Tovo Andriangololona studio ny Brod. Ka mba afaka zavainao misimisy amiko ve ny tena antony hoe nahatonga an'izao zavatra rehetra nga Dr Jason? Za moa zany tsy maharaka tsara fa i professeur Rakotomanga zao ny tena tomponatoka tamin'izao hoe iny rahantsika nalala iny nefa izy fa iny nandositra tsy ity iny eny e, fa zay kely amin'ny fantatrao zay lazaina na zao ary hitanao nanao fikarohana tany anaty ala nandritra ny taona maro i professeur tany foana izy to efa 10 taona mahery ngamba dia tamin'ny 5 novambra teo nefa dia tonga nitsidika teto izy ary laza fa nahazo vokatra hony dia nila fanampiana tamiko. Le fanampiana nilainy tamiko dia hoe omeo faty ray sisa morgaony izy anaovan'ny fanandramana. Saika tsy nanaiky ihany fa noho ny fiangavimy mafy tamiko dia nekaiko ny fangatahany dahalo raindahany tamin'ny fangalarana no faty sisa tao ka io no meko azy dia nalainy tao amin'ny morga le faty dia nentiny tany amin'ny laboany tany. Toy izy ny fanazavanao e dia nisy ohatrany hoe tsindrona maromaro na tsindrony an'io razan'io rehefa tonga tao ka tsy fantatro izay tena zavatra nitranga fa nitsangana le faty. Nitsangana le faty? Eno a tena nitsangana ohatran'ireny film horery ireny ny endriny nefa efa miendrika faty amin'io nitondra fofona ratsy koa izy nitarehany amin'izany tena mampatahotra zany fa ny zavatra tena mahagaga ny inspecteur dia nyrifatra nandositra ny ala tao amin'ny labo le fatin'le jolahy io zany ary loza dia izy rombotra ohatran'ireny alika voan'ny aromotany ireny ka zeseny razy dia voakaikitra ny daholo dia mivadika oatra azy koa tena rombotra oatra azy daholo zany izay voakaikitra ny so ihany nefa fa nahalaky tonga tamin'izay ny polisy nandamy manindra raha iny nosamborina izay efa nitondra ny virus io ka nitsaboana tao amin'ny hôpitaly. Tsy azo tamin'ny fotoana io nefa le fatin'le jolahy ka zao mbola miriariany zao zany efa tanàna maromaro any ambanivohitra any zao nefa mitondra ny virus io ary ahina mafy mihitsy ny akarany eto Antananarivo eto. Ka virus ahoana moa zany? Zany hoe nivadika virus ny vokatra azo amin'ny professeur le nanaovana fanandramana zany dia mety hoe nandositra izy eny nivadika virus mahery vaika ao anaty vatana mihitsy sady izy tena mora mifindra nalehany indray tsy fantako fa professeur koa tsy haiko izay nalehany nefa nge dia izy rery ihany zao ny vahaolana aingana amin'izao zavatra zao ka zao tena mila mifanampianao zay dokotera tsy ho vitana isamrery izy ity marina zany raharaha nahirana amin'ny filoham-pirenena ity marina moko raha izao no mitoy efa miororo daholo any ny vahoaka malagasy nahita ny vaovao maliny tena adidinay tokoa ne zany raha voavoatsindrona fanafody ireo olona mivadika ireo dia sitranao azy le jolahy nandositra iny tena sarotra satria sarotra zany mamongotra azy satria mahery vaika loatra ny entiny any aive zay fa andeha ary aloha sady ve tsy vitany resaka fotsiny izy ity fa efa misy etoky mihetsika amin'ny fanazavanao teo fa tena misaotra betsaka anao eny ary tompoko dia mirary soanao koa ary
Eny ary Dr Jason. Tena divonjanahary mihitsy aza ny tsy nahavoa tamin'iniko. Ahoana reny ataoko hoe hitarika polisy avetrany amin'izany toerana efa anjakany izany ve sa ahoana? Sarotra izy ity. Dia aiza moa izany no ahitana amin'ny profesora Rakotomanga? Tena vaky ny lohako. Za ho any amin'ny profesora Raharomanana aloha za. Inoko fa mahita vahaolana izy. Tsy hangatakandro ranga fa tonga dia mivily makany ny diako izao Tena mampalahelo ary reto vahoaka reto raha sanatria azon'izany virus izany. Filminina tokoa moa no efa nahitako zavatra ohatran'izao. Tena tsy tadidiko ny titara. Ity nefa tsy film fa tena zava-misy ainana. Fahafantarako an'ireny film sasan'ireny mantsy dia taratry no avy ary tena ohatry ny mpaminany ny mpanoratra mahita izay zavatra mety hitranga raha-pitso. Izay no mampiavaka azy amin'ny olon-tsotra. Dry, fa masoko ve no andro roa toa misy olona vavy izany reny alohan'ny fiarako reny. Tsy jereo fa mivilavilana ohatry ny olona mamo. Tena havavaka. Ny vavany amin'izany fenon-draha ary avy nanaikitra olona ve? Jereo tokoa dia ataony mbola misy olona kankiriny ery aloha ery. Tena efa izy reto marina ka. Aleo alefa mafy ny fiara. Dia efa hiditra anatananarivo sady ve? Mivady aman-janako, ny havako, ny namako, sanatria ve? Ho avelako viraviraindreto ve? Tsy fa misinna rery miratsoa to sevitra be mihitsy ianao mitady aty anefitra aty aty anene ahy misy vaovao mandeha amin'ny tele io fa avy aingana ianao driko ary mba manaitra tsy rengeryneny io vaovao mandeha amin'ny tele io noho izany dia misahatra aloha ny fampianarana eto andrenivohitra atsahatra ihany koa izay fivorivoriana eny an-tsena satria efa faritra mena eto andrenivohitra efa akaiky hiditra eto ilay andian'olona maro mitondra ilay virus haromontana ny mety dia mihidy an-trano aloha mandra-pahalefy ny virus io haromontana ahoana koa zany ry mirantsoa neny koa tsy maharaka vaovao mihitsy ka le mampatahotra ny olona vomivoaka ho malitra amin'ny tele iny dia sanatria ve ho azon'izany koa ny eto ka zaniko tsy izay vao tena loza atsy aloha dadanareo mba hitandrina fizany mbola any ampiasana any ka ho eta ty ary ny telefonina neny fa ny aty manko tsisy crédit tsoniko ty ary zay fa misaonina. Allo? Miratsoa ihany ry dada aizy dady io Fa misy ino nanaka? Andalana makany amin'ny profesora Raharomanana zao. mitandrema dada fa efa miakatra ty andrenivohitra nge olona le virus haromontana mivoaka vaovao teo mihitsy na mpitandriny zareo fa tsy tokony mivoaka ny trantsono zao Eny anaka, efa haiko izany. Efa mifanena tamin'olona azo mihitsy aza teoko. Mahakasika an'izay indrindra no alehako any amin'ny profesora zao. Nareo mianaka koa aza mivoaka ny trantsony aloha teneno gardien hiampina tsara ny tanàna. zany very dada dia ahoana zany Zay aza mivoaka tsony. oke ary dada fa aza ela be any dada fa matahotra koa izay sineny ato
eny anaka tsy ela. dia ahoana ao izy teo retsy? Any amin'izany profesora any ambanivohitra izany ho nitady e. Efa mifanena tamina olona mitondra ny virus harimotana io nge ho nitady e. Tena lozy ity marina. Izany mihitsy. Tsy izao ve le atao hoe farandro e? Tena tsy mamela mahazo anery io aretina io e. Vao azony dia izay mampamangy mitovy amin'ny maty ihany. Toa mampatsiahy zavatra izy renitra neniko. Inona koa izao mampimeandrian'izany ka? Ka tadidiny neny moa le film nijerentsika iny. Le hoe inona? Resident Evil. Ohatran'izao mitranga aty amintsika izao mihitsy fa sainga hoe misy eto amintsika le izy tena réel izany e. Eny tokoa. Izao no naniraka antsika hoe mivavahana ka fa tonga ny andro farany a. Tranga daholo izay tsy tongony hitranga rehetra. Tena marina aloha izay e. Jereneny fa efa mahoraka be ato amin'ny Facebook sahady koa le izy. Ataon'ny ankizy fampimezana tokoa. Tsy tara mihitsy ry mpameno actu. Zaho aloha dia ndeha hikomanty. Tsy hoe meloza fa efa tsy rariny kosa ity ataon'ity olona ao amin'ny groupe vidéo malatsaka ato ity ka. Zay. Tonga aty raha tsy diso aho dia io trano amin'ny sisina arabe io izany ny trano finena amin'ny profesora. Ndrasa amin'izay voaka. Mity anie izany trano izany. Aleo aloha potseriny ity sonnerie ity. Miandry aloha ialahy inspektera. Le lampanampy azy ato angamba io mamoa io. Mba mitady kely amin'ny profesora Raharimana Arsea. Izay fa nentiny niditra. Rariny izy raha ho mailomailo fa efa tsy mandry intsony ny taniko. Dia izay natondiako profesora. Tena efa mianaka be nge le virus harimotana io e. Efa arako tsara koa io vao nanomboka ka. Ay ve? Saika hiakatra mihitsy za io a. Soara fa tonga moa ianao ko. Ka inona no tokony atao e? Le fototra ny aina mihitsy ny fongorina aloha e. Le lehilahy maty mifona naparitaka io virus io. Sarotra tena sarotra nefa ny isamborana azy fa efa nivadika hery hafa tanteraka ny azoko. Raha kotomanga koa ny tsy tokony nandositra e. Mino aho fa miverina any amin'le toerana nanao avy amin'ny fikarohana izy a. Dia mety ho hita ve izy profeseur? Dia aiza izany le toerana ka? Ie mety ho hita ka. Efa nisy fotoana maty izay roa lahy niara-niasa nanao fikarohana tany. Mino aho fa any izy e. Ireo olona mitondra virus mirenireny ireo aloha tsy hisy hevitra intsony raha ohatra hoe mbola manjaka ao anatin'ny 420 ora le virus e. Izany a? Mitovy amin'ny olona efa maty ihany izy saingy hoe mbola afaka mitsangana fotsiny. Izany hoe fato mitsangana izany? Ie, izay indrindra ka. Ity pody amiko ity no anapotika azy. Ao e? Atao ahoana ity profeseur? Ity no atao solona bala hitifirana azy e. Fa vao mahakasika azy ity dia tsy mifotsony izy. Fa raha tsy izany, na atao ahoana zareo mbola mitsangana ihany. Tsy hisy dikany amin'ny io bala io e. Izany ve? Loza koa izany ka. Tsy aleo miainga amin'izay tsika profesora? Andraso aloha hanomana zavatra vetivety dia miainga tsika. Eny ary, miandranao a. Tena efa miakatra eto andrenivohitra sahady le harimotana marina. Hitako ato amin'ity ordinateur ity. Raha mba tsy nisy an'iny jolafo tamin'ny mahatiny mantsy a. Dia tsy nisy izao.
raha tsy navela koa ataon'ny profesera tsy manjary iny ataon'ny fanandramana koa tsy tonga tamin'izao mihitsy. Ay fa nafody hitondra ny zanak'olombelona any andafaka ny tena nentinao teto amiko teto a. Amin'izay dia nandeha nandositra ianao rehefa vita ny asa ratsinao. Ary mba aiza tokoa moa no nisy azy e? Sa niverina nankany anaty ala koa ve any amin'ilay toerana fanaovana fikarohana iny izy? Izy koa moa tsy trahatra antso mihitsy. Amin'ny fomba ahoana ary no ahitako azy e? Nefa dia tena tompona ndraikitra 100 isan-jato amin'ity raharaha virus ratsy mandripakolona ity mihitsy profesera Rakotomanga. Mety ataoko ngamba zao dia hitondra an'ireto fanafody maromaro sisa ato reto dia hanavitra an'ireo izay mbola azo avotany e. Izay mihitsy. Iangavy mpitandro filaminana hiaro eny an-dalana koa nazany ato izany aloha fa enjany izy tiako. Tsy andrasako elatsondra nga zany fa tonga dia zao dia lao anainga. Lasa zao. Fa ahoana ho profesera? Mba azonao azavaina amiko ve ny antony tena hoe mahatonga ny olona horonitra ohatran'ireny vao azo an'ilay virus e? Raha ny fahafantarako azy io nisy tsindrona mahery vaika hitany Rakotomanga tany anaty ala. Tsindrona? Na tsindrona ny olona maty io ka ny ataka tany anaty vatany ary napetsika indray ny sela rehetra tao anaty vatany ary namoa azy tamin'ny maty. Tsy hoe nitsangana velona nefa fa olona efa tsy tompony tena intsony. Ka izay olona tazan'ny masony dia tia ny hitovy aminy avokoa. Eny e, tsy mifidy asianareo fa izay hitany dia mapetsika ny ara-motana ao anatiny. Voavoarangotra ny hoe na hoe na akoho voakaikitra ny dia mitondra sady virus io e. Tsy mety maty nefa izy ireny fa ratsy azon'ity poudre ity. Ay ve ka zany e? Na dia vao tifitra amin'ny lohany aza ve dia tsy mety ho faty? Tsy maty zany e. Zany a? Na dia vao tifitra anao amin'ny bala azy izy ireny dia mitsangana foana. Tsy olombelona intsony eny ireny e. Efa azo sokajiana fa faty mitsangana. Ka zao profesora, jerenao reny aloha reny, hitanao reny? Tena izy reto. Ireo olona mitondra ny virus. Jereo fa miazakazaka mankaty amin'ny fiara. Izy ireny inspektera. Dia atao ahoana reto? Sa aloha raha tonga dia doniko reto tena voabahana marina ny lalana. Meoary aloha imbasinao io fa tazomy tsara ny familianao e. Tia. Aleo fa avy tifiriko aveto. Sady arahana an'ity poudre ity ihany e. Io misy basy io aoriana io profesera. Io ny ampiasanao fa sady hitifitra veto ihany Kindra tsara eo amin'ny inspektera. Matahotra ianao e. Jereo fa manjera izy ireo. Izay voto ohatrany tsy mifotsony Ty misy miazakaza ty tonga dia siko ty hitakazo e. Zay fa manjera. Andriamanitra tonga raha misy andihany marobe ireo mipotro ireo. Ty veo voatohatray e. Jerenao nge profesera fa misy marobe mipotro reto e. Dia atao ahoana reto? Reto veo voatohatra tsika reto. Tena tsy tohatra intsony. Aleo mitoditody verina so maty aty ka avy aingana amin'ny fiara e. Aleo mivilena amin'ny fiara. Ohatran'ny misy tifitra hafa mivoaka fa ny alohan'izany Misy tifitra avy any alohany ka inspektera. Mitandrema profesera. Mahatonga azy ireo mitsoaka mankaty io. Tena henoko tsara zany. Oay, ary tena brigadier sir docteur Jason ny mitondra fiara avany iny profesora. Eny tokoa. Tonga hamonjy antsika angamba ireo. Aleo andrasana eto efa ripaka ny anjery reto ka tsisy atahorana voatifitra zany eo e. Aleo andrasana eto zareo. Ohatray, ary misy tomobile ny any alohan'izany e. Tao any inspekteur Soary. Aleo aloha manatony iny ka. Tena aleo manatony iny mihitsy. Aleo somary mandeha mafimafy kely.
Zahay so ihany fa tsy dia lavitra ary aleo ajanona eto ny fiara. Mailomailo ihany na izany aza. Iny fa manatony ihany koa i brigadier. No anatona amin'izay. Ay ve nareo ihany e? Saiko loza nahazo any an-taty raha tsy tonga teto nareo a. Fa hoana Izy aloha ny profesora Raromanana manampahaizana manokana mikasika ny taovan'ny olombelona koa izy io. Dia izy ny dokotera Jason. Tsy mahandry mihitsy ny eritreritra ka tsy maintsy nakaty zaiko. Dia faly mahafantatra anao aloha profesora. Dia torak'izay koa ahy. Inona ny vaovao any amin'ny vilany amin'izao Zay mantsy tia mbola andalana hoaniko. Reny hitanareo naverina avy reny ireo olona saika hiakatra tany amin'ny ville. Ay ve? Tsy maintsy nasiana barrière koa amin'ny tetezanaoko. Barazo mantsy fa tsy barrière Zany hoe mba tsy ekarany aty zany. Voasava daholo koa ny fiara izay mivoaka sy miditra eo. Ay. Azo antoka fa mbola tsisy nandilatra ny tetezana miditra ny ville mihitsy ireo. Ny velan'izay kosa no efa niparitany Ay ve, tena tsara kosa ny nanaovana barazy Tena mety ka. Aleo mba nanao barazy soroana ny loza mety hitranga. Za mantsy efa tena nanako. Dia makaiza moa zany tsika izao tsy aleo ve mody aloha dia rapitsy vao mangiran-dratsy sika mitady amin'ny profesora Rakotomanga. Hitanareo nga misy azy Mety ho hitako ka. Aleo tsy miandrela fa mora mianaka ange virus io Ary efa mba nandray andraikitra ve ny président amin'izao raharaha zao Toa efa mba nanao fanambarana tao amin'ny fahitalavitra ihany izy ka. Ay ve, tena tsara be zany ka. Fa aleo aloha jerena ihany sao dia mbola misy azo avotana ihany reto olona mianjeranjera eto amin'ny arabe reto Fa angano tondratsindrony ianao misy reto ka. Na zany aza arovy amin'ny basinao ihany aloha inspecteur brigadier kosa efa lasa mitazana ny manodidina iny mantsy. Aza matahotra fa arovaka ianao ka. Amboary tsara fotsiny ny aro-tananao dia ao ataovy. Hoe jerena ity. Reto zany ohatrany efa tsy avitra tsony Efa ela nanjaka tao amin'ny loatra mantsy le virus. Dokotera, tandreo fa nisy fo iny Aiza? Indreko eto. Zay fa fotoana Tena saika loza iny Tsy aleo ve miale tangana fa ohatrany nefa metsika daholo iny izy zany Vao nisy ray nitsangana teo iny dia nietsika daholo. Toa nietsika tokoa reto andao andosotraingana azy lafa tena nietsika reto inspecteur. Midirangana anaty fiara ty nareo. Brigadier, avy aingana ianao. Avela hoe ny fiaranareo fa midira ty daholo Aingana. Eny fa mitsangana. Onona amin'izay fiara dia lasa tomboka andreto. Tonga eto amin'ilay tetezana. Tena misy barazy marina io. Ireo zandarma maromaro mitazona basy miambina eo. Aingana fa jereo fa manenjika iny le olona be dia be vato mitsangana any akaingana. Inspecteur Zoariany, sokafy malaky ny barazy. Aingana fa tratra eto izay. Efa 10 metatra tsisa tsy ahatongavana eto. Anefa amin'izay efa misy azo hidiran'ny fiara io Tafita somatsara ihany tsika ka. Efa teo ambava ahoana ny fahafatesany tsika. Tena mafy loha io sakana nataon'ny gendarme teo io Tsy afaka amin'io zany ireo raha tsy hoe mampiasa bomba angamba. Aiza koa ny ahitany bomba ry Jason. Io zany mahitako. Fa le lehibe an'izao no tena atahorana ange. Fa iza zany lehibe an'izany Le faty nitsangana voalohan'le nanaparitaka an'izao aretin'izao Ay ve. Mafy izy zay Tena mitovy amin'ny biby mihitsy nge.
aiza foana dada ary neny a izay ve dia mbola tsy tonga foana ka aiza re no alalako an'izany anaka za koa azy tia mba gaga mihitsy mampatahotra koa tady izany ka efa kaiky kely ange dia ho tafiditra ty andrenivohitra daholo ireo olon-doza ireo e ka andramatsona indray ary Drasoary Votre correspondant est injoignable ou a éteint son tsy téléphone. mandeha ny telefona ny e ka efa niantso azy foana mantsy izay io ny vao mainka mampitaitaina io e misy tomobily izany ao am-bavahady ao izany so dia mba dady izany ry neny a ie ao eta zany misy ko tomobily mijanona mihitsy io ie io efa sokafany gardien io vavahady tena fiaran'ny dadanao mihitsy io anaka tonga ihany izy marina soran'Andriamanitra sany mihitsy zay ve vao tonga ianao e za efa tena nitaitaina be mihitsy tato atsony ianao tsy tratrantso akory eny tokoa ary dada fa nanahoana aloha ny dianao tany e nga tsy saika loza nazo anay tany fa naninona e ary so aloha ny sakafoko fa tena reraka sy nona zany dia tataraiky anareo mianaka miantany aizany sakafo fa tena nona ndana aloha alaivy ny sakafo indrainao miarantsoa andraso fa alaiko ary e fa nisy inona ary tany toa mampatahotra koa dady izany ka andraso entiko any reto sakafony reto dia hita eo e ie ka tiara sakafonao dada dia tia ny laoka mazotoa sotranaka ary aiza mba miorano kely aloha e ataovy ranon'ampangona efa mangatsiaka aza tsy maninona ndraso ary alaiko vetivety e angakaingana ianao a dia tantarao amin'izay ny dianao rehefa avy eo a ndana aloha dia avy eo tantaraiko anaka zany very dada dia aiza izany izao le profesora Raharomanana ny namantana niaraka amin'ny dokotera Jason any amin'ny hopitaly izy ka za indray tonga dia namantana ty an-trano io kosa tena zava-dozany e zany rainy zava-doza dia hoa azo antoka ve aloha fa tsy hahita lalana koatra ny ao amin'ny tetezanao reo olona romotra ireo e raha mahay milomano ireo dia mety ho tafita nefa aiza moa nisy faty hay ilomano e fa tsy ho afaka amin'io barazy io na atao ahoana na atao ahoana e barazy amin'ny tetezana mampitoy ny lalina makety amin'ny vilona manko io tsy afaka ao izany ireo engane mba tsisy ahelomandro zareo sady toa miakatra koa any ny rano amin'izao fotoana izao e dia inona izany no tokony atao ry dada mba hamongoranandro zareo ireo a dia ororo ohatr'izao foana ve izany ny fiainana anao ahoana ny fianaranay raha mitoy foana izao zavatra izao aza matahotra ianao fa efa misy paikady atao anyka izany hoe hitady amin'ny profesora Rakotomanga izay raha pitso a dia eo dia hitondra anazy aty faiza nefa honoana izy miafina e mety hoe any amin'ilay toerana nanaovany fikarohana ay ve mba raha tsy manjary koa izany ka fanetry be amin'ny firenena mihitsy rehefa avy nampiasa ny fahaizany tamin'ny zavatra asy izy dia nitsoka tena izay mihitsy fa tsy maintsy ho hita izy e tsy maintsy ho hita izy aizany tsy ahitana nefa raha mbola eto e raha tsy efa nandrora amin'ny tsy laniny ianao inona ny tianao lazaina amin'izany anaka hoe azon'ilay virus naromotana akory neny a enao koa nefa azo inona koa izany ka za aloha tsy mino e any an'ala izy ny mihery atero any amin'izay reto vilia reto anaka eny ary feno tiany ekipa hiaraka amiko so fa teo koa Raharomanana mety ahita ny toerana misy an'le rangahy iny amin'ny fomba ahoana moa izany no hamononan'iny tsy ho lafaty mitsangana iny e tsy maintsy mila amin'ny profesora Rakotomanga namoa azy iny ka eny e
fa nanaovana sorona aza satria hono izy ihany ny rangory fototra izao rehetrarehetra izao e. Aleo aloha no manano dira-pitso rangahy. Aleo mivatsy an'ireto fanafody maromaro reto ihany fa sao dia misy ilana azy koa. Ary ny fitaovam-piadiana koa tsy hambakan'izany na eo azy inspekteur a. Reto. Milamin'ireo. Tena mbola tsy nahita zavatra ohatran'ity mihitsy aho marina ka. Ohatran'ny hoe izao no antsoina hoe faharandro ve? Koloina. Koloina. Andeha amin'izay ah. Sady ve? Ianao ah. Vehivavy ary zao e. Ary mba tsy reko mihitsy anie ny foazanao teo e. Efa amin'ny 4 izao e, ka tsy nitairiko mihitsy ianao fa hitako mbola natorobeko. Ono dia aiza izany ny lalana roa zao? Tena mitandrema Joary ah. Eny. Ny ratsy anie ka tsy tery lalana e. Andeha haka amin'ny professeur Raharomanana sy docteur Jaison dia avy eo ngambizay miara-dalana mitady an'le fanetro be nahatonga an'izao loza mahatsiravina izao e. Le rangana anao fanandramana ve izany e? Hainao mihitsy, izy mihitsy. Otry, fangaha andeha sahady dada. Ahitaitra ianao. Eko. Andeha amin'izay aho fa mbola lavalava ny lalana izorana anaka. Matahotra ary dada ka. Dri, matahotra inona? Nanofo ratsy be nge za tamin'ny alina e. Dri. Kay. Fa nanofo ratsy ahondry e. Ka hoe tafiditra taty antranontsika taty hono ireo olona mitondra virus faty mitsangandreo koa. Nofo ratsy fotsiny izany anaka. Fa aza miasa saina amin'izany. Izao atao amafiso tsara fotsiny ny hiditra na dia izany aza. Aza mampiditra olona tsy fantatra na iza na iza. Henonareo tsara izay na iza na iza. So dia olona efa voarangotra tany ivelan'ny tany mazava. Voaray chef. Sangisangy ange izany. Eny re, voaray izay re. Voaray rery dada. Ao fa ho tanterahanay ny afatrao e. Dia soavadia izany nareo koa. Eny ary, izay fa andeha. Endry tsara nareo mianaka eto Eny ary, ao aloha efa mihena kely mihitsy tsika telo mianaka ka. Tsara e. Ao ary. Toa tsy te handeha indray aty marina fa malahelo an'izy mianaka. Nefa tsy maintsy mandao azy ireo noho ny adidy miandry amin'ny tanindrazako e. Manoloana ny hopitaly aty. Efa io miandry fahatongavako izy rolako. Aleo manantona eny. Iny kosaka inspekteur ako. Iny tokoa izy. Tonga dia midira e. Manaona aloha e. Salama tsara. Salama e. Vonina tsara ve nareo e? Draisy, vonina tsara mihitsy lasa ary izao e. Ndaontsika handeha. Manaraka ny lalam-pirenena makany Tomasiny moa le izy? Indrindra 5 kilometatra miala aty iny. Tsy dia lavitra. Ka ahoana nivatsy fitaovam-piadiana maro ihany ve ianao sa ahoana? Zay ve no adino eo indray e. Gaga masika. Olona hiatrika ady mafy angentsika e. Vao mivoaka ny tanàna izao dia efa misy faty mitsangana miandry antsika aoko. Tsara izany e. Ary mitondra fanafody koa ato fa sao ilaitsika ko. Ka apetrao tsara ary ny fekibonareo fa ho etiko mafy ny fiara Jereo fa efa misy andehan'olona maromaro eny alohantsika iny. Ary olona mivilavila ohatry ny olona mamy toka ireny reto izy Tsy aleo ve mivonona basy ihany na izany azy sa? Eny e, afaka maka aorianao nareo. Izay mety aminareo mihitsy alainao. Izay marina.
tazomy tsara fotsiny nyfamilianao fa hitifitra vety zay sy jaisonna alefaso ary domiko izay manakatsaka-ndalana eo aza matahotra nareo iny na zany ara nefa mitandrema ihany a iny misososo mankatiny aloha asiako iny fa nenjera iny koa misy mitady iso tetỳ amin'ny fiara aiza ino asio zay nama zay tsaratsara izy zay ka zay fa ohatra ny manomboka tsy dia misy tsony a tsy efa ho tonga konga amintsika zaoko efa kely sisa hitanareo eo amin'io ala matevina ry aloha re tako tsara eo amin'io le toerana zany hoe tsy tonga amin'ny fiara zany iny ajanona eo amin'ny sisiny arabe eo amin'ny fiara ka misy lalakely mantsy makany ayve eo indrindra ajanona amin'ny fiara inspektera ary tena mbola matevina anie zany ala ty zany mbola matevina tokoa saika hita amin'ity toerana ty daholo ny karazan-java-maniry maro sady azo anaovana fanafody koa zany ve dia ty lalakely ty mianavaratra ty ny izorantsika ndraso hitaritako ny lalana mahafinaritra kosa aloha tena mahafinaritra be le toerana dia misy trano zany aty raha tsy diso misy trambony kely namboarindra kotomanga mihitsy aty ivatanana anaovana fikaroany mandeha 30 minitra eo tsika dia tonga any manako ahko ato anatin'ity ala ty koa reo feoana karazam-biby maro isan-karazany anao ahoana reo sy profesora Rakotomanga raha mahita amin'ny fahatongavana itampoka aty mihevitra mantsy izy fa tsisy ahita na andositra lavitra aty aza ary ohatrany somary lavitra ihany nge le toerana raha zao mbola tsy tonga any ihany sao dia mbo diso lalantsika ka tsy diso ka tia mihitsy le lalana mahatonga any tadidiko fa misy vato mendrika alohan'olona eo aloha eo to misy biby mero zany zany sofiko mba henonareo ve zany henoko zany inona tokoa zany ry zalahy toatrany hoe biby mierona zany marina tsy biby didikoa zany atao vonina ihany aloha mibasy dra to ino miazakazaka mankatiny tokoa nge tandremo asiko avety zay fa voateo amin'ny kibony sofa nalako voatifitra anao izy teo eno fa bibina re ty mila mitandrina foana ary mitovy endrika amin'ny kisoana izy zany ary lambo angambo ty fa ngaminan'olona io raha lambo tsy hoe mihinana fa masika mety ny miaro n'izany angamana io matoa masika be ohatran'izao saika lasany ianao dokotera tena mila maily antsika ry zalahy raha izao ka zainge ho ay fa mbola tsy fantatra mihitsy koa mantsy izay miandry any aloha any raha tsy diso dia ato aloha ato ilay trambony kely nanaovana fikaroana zany ve hitanareo io vato avoavo io dia ao andrefan'io ao ka ahoana marina moa zany ny ataontsika rehefa tonga ao eny tokoa inona moa no atao fa mifampiresaka amin'ny Rakotomanga mifampiresaka amin'ny mahakasika ny zavatra misy tsy maintsy zaiko inoko fa tsy andahan'izany izy tompony antoka tamin'io raha io koa mantsy izy tena marina zany tsy efa eo aloha ve le trano zalahy toatrany ohatray toatrano tsara kely nge izy zany ito le trano misokasoka ny aza amin'ny varavarana zany eno miditra aloha dia nahary eo rahalahy mijanona eto ivelany andao ary miandry eto zay aleo no donina ihany na izany aza
tsisy mamoa sa tsy ato vera kotomangy leo ranga miditra avetrany misy fofona ane zany sa fofom-panafody tena fofona ranom-panafody angam'izany ka misy olona matory ty oay fa izy ty midaboka eto ampovoatra any ety sanatrio raha kotomanga ve aleo ejereko tsara Andriamanitra toy izy tokoa fa naninona ary izy misy kaikitra eto an-tendan'izany kakiry ny biby veza ary ohatra mbola misy fofonainana izy zany profesora inona nahazo anao tato oay ary mivandravandra amiko fotsiny izy ary mamoaka zavatra ny posiny izy zany de natolotra ny taty amiko le zavatra fa iny ty to raha mpanafody amin'ny tavoangy kely tsy mahateny tsony izy fa mitady zavatra mila stylo sy taratasy ve ianao ty misy ndraisin'le izy de nanoratra izy inona ary ny soratan'izany ity atsindrona amin'ilay fatin'zy olona nanaovako fanandramana iny ataovy izay dirany ty any anaty vatany fa vao tafiditra any ty de ho ripaka avokoa reo olona mitondra ny virus jereo any Ambatsoa izy fa any amin'izao ora izao ay ohatran'ny ela be nge raha ary manana izany eno tsy aleo fe tonga de miditra sa sao de maninonao izy ka tena leo marina raha nga miditra andao mihitsy fa na izany aza mila mivonona amin'izay mety hitranga ao ihany tsika sao mba azo le biby di marina ary raha kotomanga ty oay fa ataony tolefika mora izy vo avy nanolotra le fanafody taty amiko professeur fa ahoana zao entokoa fa ahoana zao vo tonga tato a de izy efa naninona vo tonga tato ao a de efa io izy mitsirara efa amin'ny tany io no hitako tato zareo nisy biby nanaikitra angamba izy jereo mbola feondrangitra io ny tenany sao de sanatrika tsy biby fa reo olona mitondra virus antsika tsy samy mihitsy fa mety le biby di isaika monantsika tany ivelany iny andraso hoe jerena tsara tena biby di marina ny namono azy io de ahoana ny atao amin'ity ska tsisy ainatsony ane io inspecteur zave ndraso nge ndraso fantataraiko anareo ny zavatra nataony teo zany hoe ty ranom-panafody amin'ny tavoangy ity zany ny fitaovana hoentintsika mamongotra n'ireo faty mitsangandreo zay mihitsy de le jolana naparitaka azy voalohany no atao zay ahitana azy any Ambatsoa izy amin'izao ora zao ka mila makany zao de zao tsika fa hitanao ve toerana io professeur hitako soamantsara ka ny fisamborana azy zao no raharaha be tonga de etofirina aloha rehefa malemy voambaly izy haizany tsy alemy tena manan-kery mafy any izy zay mampiasa ny teknika rehetra tsika dokotera zay anga aleo fa hafenato aloha mifatindra kotomangy rehefa mahavita an'izany tsika vao maka azy aty mara zany efa raha azon'ity podra ty koa ane le lehibe an'ireo faty mitsanganareo de alemy ihany
aha ka aleo tsy mangatakandro tsony aloha fa aleo tonga dia mandeha tsika ka. Zany mihitsy. Lasa ary-bataina eo ambony farafara eto izy dia raha kofa na lamba ionge ianao inspekteur eo amin'ny tongony ay ao ary ie fa za eo amin'ny lohany isa zay eo aloha izy lasa amin'izay tsika ao ary ary aloha hidiana tsara amin'ny varavarany sao dia misy bibidia mandrotika amin'ny fatiny ray ato e. Marina mihitsy zany. Miverina manaraka ny lalana iny any ny diantsika rehefa mahavita 320 kilometatra dia mivily ampisampanana makany Ambatosoa. ay ve Fa mbola be dia be ve ny balantsika eo inspekteur sa? aza mananareo fa mbola maromaro mihitsy eo ka. Tena aleo mantsy mivonona ihany na dia mbola ety an-dalana aza koa. Tsisy mahafantatra izay tapoka mety hisy mantsy. Marina mihitsy zany eo na vily ny fiara inspekteur eo dia mivily amin'ny lalana somary rakotra vatovato iny amity ie. Ohatra tandremo fa misy olona misososo iny iny aiza tena efa izy mihitsy ngamby iny aleo raha tonga dia domoka any domina mihitsy fa tsy zay atray mbola misy maromaro koa iny mivoaka avy ao amin'ny toeram-pivarotana iny tena miazakazaka ane izy zany tandremo tazomy tsara ny aleo afanganina tsara ny vitesy ie tofelo lavadavaka mantsy za lalana zany tandremo tongotsika ajanona eo amin'ny takitakiny eo ny fiara ay andrasy fa ajaniko eto Orzala tena efa feno fato mitsangana nge zany tanàna zany jereo tena jereo raha tsy efa izy daholo reny nanaraka antsika fiarantsika teo reny tena izy mariny reto aleo mivoaka tataingana dia mitifitra ka aza vela androso mihitsy ny tena aleo asiana andrasy fa asiko aviato reto tsy tatazo mihitsy ary tena ohatra tsy voatohitra tsony reto tohatra voaka mibosesika ihany inspekteur sao dia lambaly eto fotsiny tsika fa tsy aleo ve mifindra toerana mitady an'le lehibe any andraso aloha misy raha ilavana anjanana be ary miazakazaka makaty izy zany sao dia mba ilava ranjanana be iny le zany lehibe an'izany jajonina rasona aiza tena izy marina iny dia atahoana iny salahitrambala angely iry iny aleo mialeto aloha raha izany ka manao taridositra fa iandrasantsika kendrotolona any aloha any iny andao ary veleo zany ny fiara loko dao ajanona eo ka aleo andrasana eto amin'ity fatina fiara ity reny samy mikendro ny voamaso ny fahavovo eo aizany tsy repirepy ararotina amin'izay avy eo fa tsy ho sarotra be ve zany inspekteur andraso anaovako azy ay iny fatany avelako anatona kaikikaiky kokoa eto 10 metatra sisa tsy ahatongavana eto fantoko tsara aloha elary soary isa 2 3 voalohany masondray rahako amin'ity indray iny fa voako ny masonilany ary mbola mandrosona katy ihany kanefa mandeha anjambany ary tena enjana koa tia inspekteur ty raha itifitra tena voany teo amin'ny masony roa mihitsy le ry tandremo fa misy hafandray iny mipotra avy any iny aleo hiaro anareo aveto rangah
ataovy oatra manindrona omby ihany e. Aiza le tsindrona e. Malaky nareo fa tsy afaka tsony eo e. Ary aleo tazonika eto amin'ny tanana. tazomy tsara ary eo ampoizitra izany na ary ohatra amin'ny tsy dakadaka be izy zany Zay atafiditra ny ranom-panafody ny anatin'ny vatany fotsiny ny tanjona rangahy. Alefa asoaingana profesera. Tena mipitika indray aho marina. Aleo iverenako tolomina io tsy avelako mihitsy. Raha isika mitongony dia zerako eto. Zay fa nanjera. Aza mitamatamy ianao profesera fa alefaso ah. aleo tsindromoko eto amin'ny kibona zay mikorina anatin'ny ranom-panafody. Tena tsy tohitra tsony reto ah. Osala mitandrema fa ino misy toraka eny aminareo mihitsy iny ah. Tandrema profesera. Hatray ary nianjera tapoka daholo mariny reto izy fa hoana sa maty ngamba ve? Vita inspektera tsy metika tsony ty e. Ny atoandro tokony ho tamin'ny 12 mahery teo dia ripaka ny anjera avokoa ireo olona mitondra ny virus ireo na koa ireo fatin'ny tsangana. Ny nahagagany maro dia nanjavona ny nofiny ka zary taolakarana sisa vao tena maty izy ireo. Rakotra taolapaty noho izany eny amin'ny arabe mivoaka ny tanàna iny, indrindra fa any Ambatsoa. Ahina noho izany ny fanararotana mangalatra taolapaty. Efa mandriny andraiky ny moa ny mpitandro ny filaminana amin'izao raharaha izao. Tonga ty ihany ah. Mpanana ahoana re izy mianaka ato izay. Iny gardiaka, iny mamofavady iny. Aleo miditra fa maika hita azy mianaka. Aiza ary izy ireo zao. Mirantsoa! Mirantsoa! Aiza nareo e? Dada ihany ngety e, Mirantsoa! Oay, to feo any dady zany try neny ah. Ie, tena izy mihitsy zany rehetra. Aty re zay e. Misotra anao sahaty Andriamanitra ny vala ny vavakay. Aiza nareo zany e? Kay ve nareo ato e? Dada, tonga soa. Zay sy neny efa tena natahotra mafy mihitsy. Tonga ihany anaka. Tapitra le tranga nampivara otsana antsika rehetrarehetra iny. Fa hono arainy ah. Ahoana? Tafaverina somatsara daholo ve nareo aloha e. Profesora Rakotomanga ny maty e, nampalahelo. Le nanao fanandramana ka napisy an'ireny fatin'ny tsangany ireny. Tatarao tsara daholo ary moa dia nareo tany e. Tô mahaliana mafy izy zany ah. Itahoako. Aha, aleo anao doso vetivety ah dia avy eo miresaka ka jereo fa mbola misy pitina rahatra amin'ny akanjoko nge. So dia mba efa nitondra virus tany ary ianao ty ry zoary ah. Ka tsy efa hafahafa ny masony raha zany tokoa misy. Nenao koa tsy misy an'izany re. Ndeha anao doso aloha ka. Mandana ary moa e. Mirantsoa, ndana aloha jereo rainao fa to trano mbola tsy nivofoana. Mety mba reraka kosa izy zay dia matory marainy. Ka mangatsika anie ny sakafo sady tao mbola manana fotoana manolona izy zay androany e. Ndraso ary hoe jereko vetivety ihany izy. Dada, dada, mifoaza amin'izay ho fa mangatsika ny sakafo. Otry, ary to tsy taitra akory azy dada. Sa ve dia mbola matory be foana hatramin'izao. Ndraso aloha jereko ao ambony fandrinana eo mihitsy fa ohatry ny hafahafa. Tena hafahafa izao ah. Iny fa mihetsika ka. Oay,
dia miratra andriamanitro tao mivadika fotsiny masina dia iny fahitany mierina be izy rarakivy be ny vavandata mitady isalangotra izany fa aleo hitsoaka mihitsy neny ohatray fa inona koa zany mampiantso vonjy amin'ny mirantso zany andraso hoe jereko vetivety tena ndana mihitsy fa reko tsara izy teo mailomailo ihany ianao raha iny fa sao dia misy jolata fiditra ato tsy ampianarinao an'izany tsony fa efa mahazatra azy zany raso mamindra mitsaitsaika dia sokafana mora ihany ny varavara maninona tsara hoe tena manofo ratsika ty zanako ty zany tairako mirantsoa mifoasa fa dadanao ihany ty fa maninitra iry mirantsoa dadanao ane io tsy nivadika zomby izany izy fa jereo tsara nanofo ratsy ianao teo ka dada tena tsy zomby ve ianao ohatray jereo tsara fa za ihany ty anaka salama tsara nanofo anga ianao tena nanofo ratsy ianao anaka ndry nanatonazo ary dia ny sakambin'ny mafy sady mirotsaka ny ranomasony azafady dada nanofo ratsy be nge za zany neveriko fa tena mivadika ianao hoe azon'le virus tany amin'le nalehanareo tany tsy anaka tsy azon'izany efa nanao testa daholo nge zay vao nandenaka ty sady efa vao marina tsara fa madio daholo ny raha ao anatina eo tsara izany ka ndana raha hiverina matory amin'izay nareo tsy mbola voalina be ve izao vao misasaka mihitsy ny alina ena re zay fa lasa zay dia mahazo toromaso zany zanako izany misaotra zay dada matory amin'izay rehetra raha sanatra tokoa moa izany ka tateraka ilay nofo ratsiko teo dia mba ahoana re tsy te hahita aleo manaky-po amin'Andriamanitra fa miharatsy foana izao fiainana izao ka natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray ny ainy mitondra ny lohateny hoe virus nosoratan'ny aloka Defsan novelomin'ny saloy lova tovo niaraka tamin'ny iary ary tsiry nandray firsonana totosa tovondry amin'olona studio ny brod fotoana ny tantara eto amin'ny RDA